manaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao izao atoandro izao asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany indroary ireo lohateny vaovaontsika nosokafana tao amin'ny commune Soamatasy district-ny Osy ny Taompiota Zanavary voka pikaroana vaovao entina mpitana fahalalana amin'ny mpianatra ny film éducatif amafisina ny ady amin'ny herisetra ao amin'ny district-ny Mandritsara anio hatelo amby folo Mey tsy ahivina nietsika lehibe teo amin'ny tantaran'i Madagasikara nitranga tamin'ny taona 2017 andro iray nanamarika ny fihetsiketseba-bahoaka sy fitakiana fanivana teo amin'ny sehatra ara-politika sy sosialy teto amin'ny firenena ny tombo ny etsim-panoheran'ireo mpianatra sy ny vahoaka manoloana ny fitondrana nisy tamin'izany fotoana ka nitaky fanivana sy fahaleovan-tena bebe kokoa teo amin'ny fitantanana ny firenena izy ireo nitarika savorivory sy fifandonana teto Antananarivo izany indrindra teny amin'ny manodidina ny Analakely sy ny lapan'ny tanàna araka ny tantara dia olona maro no namonainy nandritry ny hetsika ka lasa iray amin'ireo daty tsy azo adinoina eto amin'ny tantaram-pirenena ny daty ny 13 Mey 2017 io hetsika io ihany koa no nitarika fiovana lehibe teo amin'ny fitondrana sy ny lalan'ny Madagasikara ara-politika efatra amin'ny 20 taona ty aoriana mbola tsaroana isa taona ireo namoiny ainy sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ny tolona tamin'izany fotoana ho mariky ny fikatsahana fahafana fahamarinana ary fanivana teto amin'ny firenena malagasy nisy ny fampiratiana tahirin-tsary tetsy amin'ny trano sary Ambohida ny maraina teo izay misokatra ho an'ny daholobe vaovao makasika ny raharaham-pirenena kosa fanao ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara rehefa mamita hiraka amina firenena iray ny fionana amin'ireo malagasy miasa sy monina any an-toerana ho an'ny Kenya dia mahery ny zato ireo diaspora ao an-toerana ny ain'ny olana sy ny etaetan'izy ireo ny kolonely Randrianirina Mikael niaraka tamin'ireo ministra nandrafitra ny delegasiona malagasy ivoaka tsy ho ela eo anivy ny filan-kevitry ny ministra ny mikasika ny fampitomboana ny fepitaona faharetany passeport ho an'ireo malagasy miaina ny ivelany apetraka ihany koa ny consul honoraire an'ireo malagasy any Kenya nararoty ny filoha Randrinirina Mikael tamin'izany ny fanambarana fakendrena ho vita amin'ny faran'ny taona 2020 ny fifidianana filoham-pirenena ary mialoha izany ny fitsapakevim-bahoaka na ny fifidianana lalam-pandrenana zay ny makasika niny fa iresaka vaovao ny fambolena indray aloha isika ho fanatsarana ny politika ny fanjakana amin'ny fahafitatena ara-tsakafo dia nisy ny fanaparitana masomboly izay nataony FOFIFA na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fandrosoana ambanivohitra nisy ny valam-pampisehoana nataon'izy ireo makasika ny fambolem-bary atao amin'ny commune Sasinaka district-ny Manakara mba ho fandresendahatra ireo tantsaha roky raha tianjalary mamokatra sy mitady masomboly mifanaraka amin'ny toetsy ny andro sy toetsy ny tany ny FOFIFA na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiharina amin'ny fandrosoana eny ambanivohitra anatin'ny fandarana asan'izy ireo ny famokaram-bary amin'ny alalan'ny FCRP eo anivy ny ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo teto amin'ny fototany Ambodibonara commune Sasinaka district-ny Manakara no anisany nanaovana valam-pampisehoana anjam-pambolena karazam-bary vaovao X 915 mifanaraka amin'ny toetsy ny andro aty an-toerana vokatsa ny fikarohana izay nataon'izy ireo anisany nahazo doria natao anjana tamin'ity valam-pampisehoana ity i Dorisy mpamboly vary eto Sasinaka misy vary nentim-paharazana anay taty efa 2 volana nafafy io zay vao namafinty ay nefa ino zavatra misy mbola matoy aloha izy azo ambolena amin'ny fotoagna rehetra na varosy na vatomandry izany izy ity rehefa mihina vinako anazy zao lagny 20 kilao isan-kinara dia azoko amin'io zay 20 kilao isan-kinara zay misika tany sa magnodidina amin'ny 3 daba sy tapany izay 3 daba sy tapany zay fantatrao vidina vary
nidina taty an-toerana ny fampizara ny fonosana teknika hanatsarana ny famokaram-bary tamin'ireo tantsaha ny ekipa ny fofifa foibe eto zany dia nanao vala fampisehoana mikasika ny karazam-bary atao hoe X915 io zay haingana ny tsingerim-piainany amin'ny telo volana sy tapany eo nefa mamokatra araky ny tokony izy ihany ka mahafahana indra miatrika ny fivavahan'ny teatrandro amin'ilay tarabe ny orana vao tonga amin'ny fotoam-panetsana sy ny zavatra ohatran'izany dia zay nahatonga an'ilay izy hoe safidy ny toerana ray eto Ambodibinara zany ino ny arahana tamin'ny mpandrina irasaparitra ny tetikasa taty ny safidianana toerana hoe aiza avy ny toerana anaovana an'izay le fametrahana le vala fampisehoana zay ny antony le vala fampisehoana dia hoe andresena lahatra sy ho hitan'ny olona eny an-tanimbary mihitsy le fonosana teknika nyresahana tia naseho zany mba amora resy lahatra azy satria maso mahita ny tatsano mora maharesy lahatra azy noho ny ity dia tongo zany zao fotoana efa akaiky ho masaka le vary dia entiny ity zany ny tatsaha manodidina eto amin'le toerana misy an'le tanimbary mba hijery sy hifanakalo hevitra amin'le olona tatsahana nanatanteraka an'le izy hoe ohatrohatran'izy ny fomba nanatanterahana an'le izy aorian'izao dia havadika ho masomboly injay haparitaka amin'ireo tantsaha ity vokatra ny valam-pampisehoam-bary X915 ity ny tanjony fandarana asa dia hisia ny fahavitantena ara-tsakafo tsy hanafarana vary any ivelany intsony zay ny tany amin'ny distrika ny Manakara fa ho an'ny Osy kosa dia vary manodidina ny valonjato gony isaky ny tsena no mivoaka ao amin'ny commune Soamatatsy distrika ny Osy faritra Iorombe tsy manana tohadrano ny tantsaha any an-toerana fa miankina betsaka amin'ny rotsakorana ny fambolena fa mba porosina azy ireo matianina trano kosa sy setra bebe kokoa amin'izay fambolena izay dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-piotazana vary sy ny fanangonam-bokatra any an-toerana ho an'ny faritra Iorombe Saoly Nirina Estelle Hollande. Ny akamaroan'ny mponina atao amin'ny faritra Iorombe dia mpamboly avokoa. Fambolena vary no tena imasoany. Misy amin'ireo toerana izay tena betsaka avoka-bary no tsy manana fotodrafitrasa toy ny tohadrano. Isan'izany ny kominina ambanivohitra Somatasy izay nanatanterahina ny fanokafana ny tao-pamokarana sy ny fanangonam-bokatra 2024. Manantena ny tantsaha aty an-toerana fa ho voajery izy ireo. Saka tokony vokatra mivoaka eto, indrindra ny fambolena vokatra vokarin'ny kominina ambanivohitra Somatasy. Raha nisy ataona ny jirena farafakely ny kamiao efatra isaky sena ny tonga eto mbola tsy mahazaka ny vary ny anatin'ny kominina ambanivohitra Somatasy. Besaka manatanimbary aby ny olo kamaroan'olo aty. Misy tsy azon'ny rano. Zay zany angatahana ny forage agricole amin'ny mpitondram-panjakana zay tandrify an'izay mba hahafahanay mamokatra. Mifanindran-dalana amin'izao fanokafana ny tao-pamokarana izao ihany koa ny fampanaran-dalana ireo mpandraharaha vary aty an-toerana amin'ny alalan'ny fananana karatra mahamatianina na ny karta SIP. Natao ihany koa izao dia mba kisariana ny sainy mpandraharaha amin'ny resaka vokatra vokabary rehetra mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Natao izay rehetrarehetra zay mba ho tombotsoan'ny faritra aloha voalohany indrindra. Dia mba hafana eo anivon'ny faritra ihany koa manana an'izay tamberina andraikitra ho an'ny zareo ho an'ny tantsaha izay nisany loharano ny orenany sy ny poirany izao hetsika izao. Ny fijerenan'ny kominina Somatasy dia efa tafiditra ao anatin'ny drafim-pampandrosoana ny PRD. Efa tafiditra ao anatin'ny politika no eritreretina moa fangatanao teo andriamatoa ben'ny tanàna ary ho apetraka antsika ity zay forage agricole araky ny fangatanao teo zay. Nidina teny an-tanimbary ireto manam-pahefana izay nitariny lehibe ny faritra Iorombe ireto mialohan'ny nanatanterahina ny lanonana fanokafana mba hampirisian'izy ireo ny tantsaha. Zay ny tany Osy fa ho any amin'ny distrika ny Mandritsara indray aloha isika. Aponina avy eo amin'ny commune roa mifanolo Bodirindrina dia tsara jomoka sy Ambalakiratsy any amin'ny distrika ny Mandritsara no nifarimbona nanamboatra ny lalana tena ratsy ao Ampandrana. Ny tanjona dia ny ahafahana mamoaka ireo vokatra amin'ny tapany andrefana any amin'ny distrika ny Mandritsara. Georges Harrison, Randrina Solo, Darne. Sombotra ny distrika ny Mandritsara raha ny vokabary ny commune ambanivohitra Ambalakiratsy aty amin'ny renivohitra Androna. Olana nefa ny faratsian'ny lalana zary vato manakana amin'ny fampandrosoana indrindra fa ny famoahana vokatra. Izany indrindra no nanosika ny commune Tsarajomoka sy Ambalakiratsy izay commune fanolo Bodirindrina ny taona ny fokon'olona nanamboatra ny lalana tao Ampandrana. Mahatsapa moa ny lalana zany loran'ny mpandrosoana aterina vokatra amin'ny avy ambanivohitra eto.
ny olo magnano ny vahoaka zany sarotry an-tany foana izay keto zany tanora tsaratsimoto ndraiky ambalaky ratsy zany mitambatra magnano lalagna toy ato zany tegna sarotry be amin'ny lalagna amin'ny magnandraiky moto ke magnano amin'ny angady fô tsy toa tsy mafapo e mangataka fanjakana indrindra le maison ny engin mba handeha aminay to mba sarasara ny lalagna eto izay ny fangatahana ny vahoaka ny ambalaky ratsy boaka agny NGB miboaka ziskagny agny Hobaka mandeha agny Ambosoa mandeha agny Andaojango miboaka ziskagny Bodedabolo Metsikely zany lalagna Tsabonay. Nandritra ny efatrandro no nanaovan'ny fokon'olona miaraka amin'ny ben'ny tanàna Rotonta nanao zany asa fanamboaran-dalana ka lalana sahabo 4 kilometatra no nivitaina nandritra ny izany mazava ny tanjona ahatonga ny komina amin'ny tapany andrefana afaka ivezivezena sy amoahana vokatra mampalaza azy ireo. Etaetan'ny mpitondra sy ny fokon'olona any an-toerana ny itondrasan'ny fitondram-panjakana fanampiana amin'izany asa fanamboaran-dalana izany. Vaovao mifandraika amin'izay ihany fa hatany Toliara feno enitaona no nijoroany CRT na cercle de réflexion tokobetelo ka nanatanteraka ny fikoanan-doha izy ireo mba hoentina hanatsarana ny litoralin'ny Toliara ka izay tsoakevitra ny vohitra izay dia anisan'ny hoentina amin'ny fikoanan-doha nasionaly. Yolande Arso, Siely Landerno. Fanamboarana ny bac hialana amin'ny farindriana matetika amin'ny fandehanana lakana mampitohy ny Saint-Augustin sy Solar. Fanamboaran-dalana ho fampiroboroboana ny fizahantany amin'ny litoralin'ny Toliara ary fangatahana mba ho distrika mahaleo tena ny litoralin'ny Toliara. Ireo no anisan'ny tsoakevitra ny vohitra nandritra ny fikoanan-doha ny CRT na ny cercle de réflexion tokobetelo nandritra ny fankalazana ny fahenitaona ny jorony. Ireo tsoakevitra ireo dia ho entina ny amin'ny fikoanan-doham-pirenena nasionaly ho anjara-biriky ny CRT amin'ny fampandrosoana ny tapany atsimo manamorona ny ranomasina. Le fehi-kevitra naroso teto dia hatolotsinay ny tompon'andraikitra dia ny filohan'ny fanavaozan'ny Madagasikara sy ny ministra ny refondation mba ho tafilitra ao anatin'izany zavatsy zany ny fehi-kevitra rehetrarehetra dia anisan'izany koa ny fanaovana ny lalana mampitoany Soalara sy Androka dia nisy koa ny fangatahana ny bac mampitoany Saint-Augustin sy Soalara Sud mba hialana ny fatin'olona matetika amin'iny tapany atsimo ny Madagasikara iny dia ny fangatahana fanaovana pont mampitohy ny Lavenimbato sy Soalara sy Saint-Augustin ihany koa zahina hangatahana amin'ny fitondram-panjakana. Raha bangoina zany amin'ny teny tokana dia mangetaheta fanosoana iny litoral du sud iny ary mangetaheta ny firaisankina ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny zanaky ny litoral. Ombakombanana an'izany koa ny fangatahana ny distrika mba tsy ho tany lavitra andrina ny litoral du sud. Tonga nanome voninahitra n'izao fankalazana ny fahenitaona ny CRT aty Toliara izao moa ireo manampahefana eto Toliara na sivily na miaramila sy olobe avy amin'ny foko tanalana. Atao Moramanga kosa dia fiofanana mifandraika amin'ny filana sady avolenta no nomeny ireo tanora atao amin'ny distrikany Moramanga. Fiofanana avy amin'ny fiara-miasan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny IMCA tsy mijanona fotsiny amin'ny fanolorana marim-piofanana ihany anefa izany fa mbola isy ny fanaramaso sy fanohanana azy ireo amin'ny fananganana orinasa manokana ho an'ireo izay nisitraka ny fiofanana manofinaritra Tina Julief. Fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny OMCA Madagasikara fikambanana mamolavola tanora hiatrika ny hoaviny no nahafahana namoaka piofana 380 teto Moramanga izay nahavita fiofanana fototra nahitana ny mécanique moto, pâtisserie, coiffure, esthétique.
natolotra mamaimpoana ny fiofanana ho fanampiana ireo tanora amin'ny fampananana asa azy ireo. Ity fiofanana izay niarahana tamin'ny OMCS ny ministeran'ny fampiofanana ara-teknika ity dia tsy mijanona amin'ny hoe fampiofanana fotsiny fa aorianany ity fampiofanana izay nomenany zareo reto dia hisy suivi na fahanarahamaso izay arahana amin'ny ministera sy ny OMCA ny fampiarany zareo an'ireny fampiofanana izay nataony zareo ireny. Ho arahana maso tsirairay mihitsy zareo ary ho accompagner-nay ao anatin'ny fananganana ny tetikasany zareo ny fomba entiny zareo hananganana izay tetikasa izay. Azo entina amin'ny fanatrarana ny tanjona somatsara ho an'ny mpiofana ny fahalalana azo araka ny voalazan'izy ireo. Raha ho manokana zao dia sitraka ny fampiofanana ny mekanika moto atao. Ny zavatra hitako dia tena nafinaritra any izy satria manampy anay tanora amin'ny resaka fampiofanana. Na ataoko hoe tsy hoentiko amin'ny asa ary fa raha manana an'ilay fitaovana tahaka ny moto dia ilaiko kokoa ny mahafantatra ny mombamomba ny moto ananako. Ny filière nataoko izany tao amin'ny OMCA nanao coiffure et esthétique. Tao anatin'ilay coiffure esthétique izay nianatra momba ny chignon sy ny manicure et pédicure. Resaka onglerie izany. Dia nitanjoko rehefa any aorianany rehefa ohatra manana matériel dia mba manangana entreprise kely. Ny fanohanana ara-pitaovana nataon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa no nahafahana nanao ny fampiarana nandritra ny fiofanana ka nahatotosa izany atsakany sy andavany. Manomboka eto isika dia resaka vaovao ny fanabeazana indray. Miazakazaka amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia mandroso efa miroso amin'ny tontolon'ny nomerika ny fiainan'ny zanak'olona. Voka pikaroana izay mikirakiraina tao anatin'ny taona maro ny film éducatif izay mirakitra ireo lesona ianaran'ny mpianatra amin'izao fotoana. Ankehitriny efa afaka manampy ireo mpianatra izay film éducatif izay ary efa afaka ampiasain'ireo mpianatra izay anala fanadinana navitry ny ainarako Arso Ridza Rakotson. Folo taona lasa no nitsiriny hevitra ny nanaovana ny film éducatif horonan-tsary iray mirakitra ireo lesona afaka manampy ireo mpianatra. Voka-pikaroana izay manamora ny fandraisan'ireo ankizy sy tanora ny lesona amin'izao vanim-potoana izay ampiasana ny efijery na ny écran izao. Mpampianatra maro avy ao amin'ny lycée tsy miankina iray no nantotosa azy ary natokana ho an'ireo kilasy hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana, ny taona faha-5, ny taona faha-6 na ny kilasy de 3e ary ny kilasy famaranana hiatrika ny baccalauréat ny lesona ho aminy. Ny niarana natotosa azy dia ny mpiara-miasa amin'ny lycée privé Fitarikandro fa ny mpampianatra zao ny Kondo ka tany amin'ny taona 2014 tany nanomboka niketrika an'izy ity zahay, zany hoe 10 taona teo eo zany no nanaovana azy ary rehefa nanaovana andrana nanerana ny sekoly izay fantatra moa nanerana ny nosy nakana ny hoe inona no fanatsarana, inona no tsy nety tao anatiny dia inona no tsara an'ilay izy dia vita moa zany tena vita tanteraka izay fikaroan'izay. Taranja ao anaty moa zany ho an'ny 7e zany dia ny histoire ny tantara zany dia ny géographie ary ny connaissance usuelle. Ho an'ny 3e dia ny histoire, géographie sy ny SVT moa zany. Ny terminal moa zany mbola ny histoire aloha ny vita feo mpamaranany azy any koa zay mpanatotosana ny taranja SVT sy ny géographie. Ny tena tanjona moa zany dia ny partahan'ilay izy dia izay moa ny antony nanaovanay azy hoe ny izy zany azo jerena na amin'ny telefona na amin'ny tablette na moraina zany ny support ny formahany mba azahoany rehetra mahita an'ilay izy. Dia ny tanjona aloha zany dia mba hiparitahany zany mba azahoana vokatra indrindra ny any ambanivohitra satria ny antony tena natonga an'izy io dia ny fahitana ny tsy fahampian'ny mpampianatra ny ambanivohitra. Misy mpampianatra iray mampianatra taranja 10-9. Natokana ho an'ny mpianatra rehetra manerana ny nosy ny film éducatif atao ny fanampariahana azy mba hanatrarana ny tanjona napetraka ireo mpanabe na morona azy.
efa azo alain'ireo mpianatra eny anivon'ny lycée tsy miankana vitarikandro moa ity film éducatif ity. Nataony fikambanana fanjiry izay tariny vady ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izay filoha mpitarika ny fikambanana fanjiry ny anamaivana ny vesatry ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fampianaran-janaka nisy araka izany fampisitranana fitaovam-pianarana sy fanomezana cours gratuit ho an'ireo mpianatra izay anala fanadinam-panjakana mba tsy hamoana vola hafa indray tany Thomas na Andrea Flavienne. Teto amin'ny commune Fangandrana district Toamasina faharoa indray no nisitraka ny akora maimaimpona sy ireo fitaovana ara-tsekoly toy ny cartable sy kojakoja miaraka aminy ho an'ireo mpianatra nala fanadinam-panjakana toy ny CPE, BPC ary ny baccalauréat. Raha atao amin'ny district ny Toamasina voalohany moa nanomboana izany. Ity koro maimaimpona ity moa dia karakarainy ny fikambanana fanjiry izay tarihan'ny filoha mpitarika izany moa dia nivadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Eliza Randrianirina. Izao natao moa dia anamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay vokatry ny fandalovany rividoza gezany lasa iny aty amin'ny district ny Toamasina faharoa sy Toamasina voalohany. Amin'izao fotoan'izao zany dia faly le ankizy tena faly ary dia azoto mihitsy zareo andeha hianatra. Ao ary dia maika mihitsy ko ary vao maraina dia andeha hianatra. Tsy dia misaotra be ny fanavaozana fa zanampy lehibe kosa zay satria na zay aman-dreny ao anaty zana tsy maharaka le fianarany ankizy. Satanazy na mety cours gratuit ity fa zany ny tena mitotitoto mihitsy aizany hoe natana fampitosiana le ankizy andehanao. Ny fikambanana ratio moa dia anisan'ny manatanteraka ihany koa ny asa sosialy. Voalohany zany ny fikambanana fanjiry araka ny hazavaina hoe dia kitana tarikandro hoe jery lafo manokana amin'ny lafiny ara-sosialy indrindra no fandalovana siklonina reny dia tsy mandiandro tsy mandialina fa hidina tsihatra ary nandray tanana izay iraka dimin'ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana. Izy moa ny sorana voalohany satria izy isan'ny fototra mirena izay fikambanana satria zao ny tena zavatra tena ilain'ny vahoaka. Nenay zany tsy hoe fampanantenana fa action rehetrany nenay fanantenana fikambanana zany hoe jery lafo sosialy ho an'ny mpianatra araka ny fanambanako zany misy fanala fanadinana sorana somatsara zany fa amin'ny tenena fandarana fa vita sy totosa somatsara dia mbola mitihatrano zany masanay zany hoe lafo sosialy tena jeren'izao. Natao izao cours maimaimpona izao mba hampitoviana lentan'ireo mpianatra aty amin'ny faritra Atsinanana amin'ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana manerana ny nosy. Ka ireo mpianatra ao amin'ny district ny Toamasina faharoa izay anala CPE izay miisa 780 sy anala BPC izay miisa 970 ary ny anala baka kosa miisa 370. Ireo no sitraka izany cours maimaimpona izany. Beazana izay ihany ny toy tamin'ity herinandro ity ny fanadinana andrana ho an'ny CEPE iray volana eo zany sisa dia hiatrika izay fanadinam-panjakana CEPE izay ireo ankizy ao amin'ny kilasy T5 rahantsika miaraka izay vaovao izay. Ankizy voasoratra anarana miisa 27 menada avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana anatin'ny fampianaran'ny maro tsara no miatrika fanadinana CPE andrana ho an'ny fobe mpanadinana eto amin'ny sekoly fanabeazana fototra Laurentsoa anaty zapony maro tsara dia mizotra tsy misy tomika izany fanadinana izany. Raiky sy fitonjato menada ny isan'ny mpiadina miatrika fanadinana zany eto amin'ity sekoly fanabeazana fototra EPP Mbalabe izay ahitana mpiadina be indrindra anatin'ny farimpotian'ny fampianarana maro tsara izay manana fobe mpanadinana miisa 23. Tsy misy manam-pahasembanana na hoe mila fiahina manokana ofisialy ny mpiadina CPE ato amin'ny faritra Nalanjorofo fa avy ao vavateniny EPP mananonoka ny mpiadina zokiny indrindra 9 taona sy ny zandriny indrindra 7 taona kandida avy ao amin'ny école privée Espérance. Manana mpiadina 770 sy 403 alina hiatrika ny fanadinana CPE 420 ny faritra Nalanjorofo mampiasa efitrano 720. Mitovy amin'ny fiambenana sy fiatrena ny fanadinana tena izy ny fanatanterahana ny fanadinana andrana. Natao ity ahafahana manampy ny mpianatra tsirairay isaky ny taranja anamorana kokoa fiatrena ny fanadinana tena izy.
diplôme voalohany ho an'ny zaza malagasy ny CEP ary tetezana makany amin'ny CG ka zava-dehibe ny fahombiazana amin'izany amin'ny mahafanadinam-panjakana sady voalohany dia zava-dehibe ny andrana toy izao ho fanazarana ny fiatrehana ny tena izy. Vao maraina ny lasinina dia tonga aloha ny mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreny mba ho fanohanana arasaina reo zanany. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny EPP Mangarivotra ny talempatry ny fanabeazana Analanjorofo ary ny Rina Bemanarivo sy ny Chef Cisco ny Fenerivo Signanana. Hatreto dia mbola anatin'ny fifehezan'ny Analanjorofo i Ambatosoa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Ity no anarenana ny fiatrehana CEP tena izy amin'ny volana Jiona ho avy izao. Tombony ho an'ireto mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CPU sy BBC ny fiatrehana ny fanadinana andrana izay miantoka ny fahavononana sy andrefesana ihany koa ny fahaizana ary indrindra hialana amin'ny tahotra. Siskola Tanambo Manampontsy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity no nanatanteraka ny fanadinana andrana CEP sy BPC Centre CESI Annexe EPP na Tanambo Manampontsy tafiditra ao anatiny tetiandro ny ministera ny fanabeazana ny fanatanterahana izao fanadinana andrana izao. Marina fa misy mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana CEP 880 sy 500 ary BPC 5 sy 800 atreto ho an'ny ato amin'ny Cisco na ny Tanambo Manampontsy. Ho any amin'ny faritra Menabe indray losika ny fito sy valome lasa teo tao amin'ny AEPP Andakabe Morondava no natao ny fampiofanana ireo mpampiofana an'ireo mpikambana andrafitra ny fefy ara-demokratika ho an'ny fitaliavam-paritra ny fanabeazam-pirenena ao Menabe. Mahentina Antriniony Gedidia no menjanary. Rafitra iray manan-danja eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny fefy ankoatra ny tohana avy any amin'ny fanjakana misy ihany koa ireo latsakempoka alohan'ireo ray aman-dreny sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra mba hoentina hampiodinana ity rafitra ity. Noho izany indrindra mba hisian'ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy mba hampipaka mivantana amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fampianarana dia nisy ny fanofanana ireo mpampiofana amin'ny fametrahana ara-pomba demokratika ny rafitra fefy ho an'ny Draina Menabe. Dia le fifanana tao izany dia le olona hampiofana no fanina dia ry zareo no hanangana amin'izay fefy izay hampiofana taletsekoly indray ry zareo sy hanofana an'ireo fefy ireo mambrany fefy ireo sy ndray mandreny mpianatra mikasika ny fametrahana amin'izay fefy amin'ny fomba demokratika zay. Marina fa hoe efa nisy ny fefy hatramin'izay kanefa misy zavatra natao misy azoro zany ao anatiny satria ny antony dia lasa hoe fividianana fitaovana fotsiny ilay volan'ny fefy. Misy ny fefy sasany nananganana anazy tengrena fotsiny hoe ihany natao président, ihany natao vice président, ihany natao trésorier fa amin'ity zany ny fananany zareo dia mba hananganana an'izay fefy izay amin'ny fomba demokratika. Tonga nampiofana nandritra izao fampiofanana izao ny solotena avy any amin'ny ministera. Sy vaovao zany misy information fa mitendry amin'ny direkty dia tian'ny Draina Menabe zany no cible amin'ilay izy. Ny fefy moa zany fataky vahoaka ny fatakazy ny hoe farembomesaka ho fahombiazan'ny fanabeazana ity fotony décret mpanjakana izy io ary tanterahana eo amin'ny sekoly rehetra ny fametrahana azy ara-pomba demokratika. Ny tanjona zany dia voalohany indrindra mba ho fantatry ny mpisehatra mainga avy aty ifotony ny mahakasika ny hoe inona maro ny natao hoe fefy miasa. Ny voalohany amin'izany mijery ny fampidirana ny zaza an-tsekoly. Faharoa dia ny fihazoan'ny zaza tsy tsokan-darana. Ny fahatelo dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fianarana ary ny fahaefatra dia mikasika indrindra ny fitantanana ny mangarahara ny olona sy ny vola ary ny fitaovana ao amin'ny fefy. Nahitana solotena avokoa ny avy any amin'ny distrika 5 mandrafitra ny faritra Menabe ka ao aorianan'izao fampiofanana izao dia izy ireo indray no hampiofana an'ireo mpikambana ao anatin'ny fefy eny anivon'ny Cisco rehetra izay mandrafitra ny Draina Menabe.
ho any amin'ny district ny Vangaindrano indray aloha sika nitsidika ny Tsangam-Bato ny Mavelo toerana manan-tantara ny amin'ny district ny Vangaindrano ireo mpianatra tao amin'ny sekoly tsy miankina iray ka nampafantarina azy ireo ny tantara izay ny Andohany izay Tsangam-Bato izay Menacien Proust solotenanay any Vangaindrano. Saika miompona amin'ny tantara ny firenekafa no mibantoerana amin'ny tantara ampianarana an-tsekoly eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'isy fahafehezany ankizy ny tantara ny fiaviana nefa izany ka entina isariany sain'ny mpianatra andalina bebe kokoa ny fiaviany ny safidy ny hamantatra ny tantaran'ny Sangambatony Mavelo izay manandanja amin'ny tantaran'ny Vangaindrano indrindra fa ny foko Zafimahavaly ireto mpianatra kilasy primaire ao amin'ny sekoly Sely. Ilain'izy ireo amin'ny fianarana no mitombo ihany koa ny fahalalana. Magnanako ity zany tena ilaina izany tantara niseo an'ity Sangambato ity. Da ity tantara ity zany sy raha hoe da tantara ho alailainay fosiny avao fa ho ampiaragnay ame fianaranay amin'agny. Agnamboaranay tantara ame lehibe ny fampianaranay amin'ao, amboaranay exposé tena fahala satria kaiky meky misy hoe fangata sodrana koa izavo tena amtiny. Izy tena ilainy tanora zany hoe mamatatra hoe ako zao nenany papabenay taloha tany. Oaraka amin'ana hoe aramy izy zao ohatra hoe ako hoe tena andoma iaho zao. Da iasy nafantatry hoe misy Sangambatony tena andoma ny amin'ity agny. Mbola voatandroany misy avy na sapanza hoe misy ny tena andoma avao koa mihitsy raha ty azaka veriko hoe tonga Sangambato hoe aniano izy ty. Nanamafy kosa ny mpanjaka ny Zafimahavaly sy ny mpitantara teto fa ny tantara dia natao ho zaraina sy ampalalaina ka misokatra ho an'izay rehetra liana amin'izany izy ireo. Iverina any amin'ny district ny Mandry tsara vetivety aloha isika. Fanapa-kevitra maro no sady entitra anoraisiny tambazotra miarina ankizy tany amin'ny district ny Mandry tsara ampienana ireo karazana herisetra sy ditra ataony ankizy eo anivony fiarahamonina. Randrena Solo Darné Georges Arsan. Misy eo lany tao ao ireo karazana setrasetra sy ny ditra ataony ankizy hita eo anivony fiarahamonina sy anivony sekoly. Manoloana izany toejavatra izany dia ny voromaika ny tambazotra miaro ny zonankizy aty amin'ny district ny Mandry tsara nijery ny vahaolana entina afahana mifehy izany. Maromaro ny fanapahan-kevitry izay niarahana ny raisiny teto. Agnisan'izany moa zany ny fandraisana fidinana ny fotony any amin'ny fokony tany. Eo koa ny fidinana amin'ireny toeram-pianarana isan-karazany ireny. Agnatin'izany aby ny fagnara-maso ny fividian'ny zaza mirenireny amin'ny aliny izay magnano ny raha tsy tokony atao sy ny maro isan-karazany. Ka reny fanapahan-kevitra raisiny tambazotra miaro ny zaza reny dia indesiny hampiheny ny ditrin'ny zaza ny hadalana izay ataon'ny zaza mba hampiheny zany ny ataontsika amin'ny teny vazaha hoe délinquance juvénile ato agnatin'ny districtny Mandry tsara. Hitohy izao ezaka sy asa ataon'ny tambazotra miaro ny ankizy aty amin'ny districtny Mandry tsara. Ankoatra ny fanapahan-kevitra izay noraisina teto dia ho isiany koa ny fidinana ifotony eny anivony fokotany sy eny anivony sekoly tsirairay hampafantatra ny tokony sy ny tsy tokony ary indrindrandrindra ny fitondrantena mendrika ataony ankizy eo anivony fiarahamonina. Lafiny fahasalamana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Ho fitsinjovana ny mpiarabelona dia nanatanteraka fitsaboana maimaim-pona tao Toliara ny fikambanana Silamo Ahmadi Ado Madagasikara sy ny Humanity First Global Earth avy any Allemagne. Marceliara Volonjanahary, Martial Andriamanatena, Siely Landerno. Anjara biriky ho fanampina ny mpiarabelona ity fitsaboana maimaim-pona notanterahany fikambanana Silamo Ahmadi Ado Madagasikara sy ny Humanity First Organization teto amin'ny fokotany Motombe Tanambao ity. Etsika ny tsaboana ny karazana retina rehetra ary tafiditra amin'ny fanatanterahana ny teny filamatra fitiavana ho an'ny rehetra tsy misy fankahalana ho aniza na iza. Tanjony important hoe misy maro ny olona tena marary etoa fa tsy manana drala tena sahira rozy
kanefa lafa tsy manadra lafa tsy afaka tsy mazaka mandeha amin'ny hôpitaly rozy mandalo baka amin'ny Allemagne eto mizara ny fanafody fanampiana ny olombelona marary manao consultation tena bojo lafa rozy mahazo ny fanafody lasa salama faly yabiaby tsabo manampahaizana manokana misa enina avy any Almanina sy mpitsabo pakistanais roa no niara-ny fandribona nandray an-tanana ireo marary misa 520 sy 700. Zahay henaniko zao tsy nandoa drala fa maimaim-poana fitsaboa toy ary ty fandraisandrozy anay ao le tena mahafapo anontaniandrozy tsikiraikiraiky aby ze raha maharary antena ndraty mba ndabosy any ndraty mbaia le tena mahafapo lahy ka le misaotra androzy ary misaotra ze nanome androzy any koa fa afapo zahay fa nahazo fanafody maimaim-poana. Ankoatra ny teto ataptanana ny Toliara dia marary misa 270 no nahazo fitsaboana maimaim-poana tao amin'ny komuna ambanivohitra Milenaky distrika Toliara faharoa. Zay ny makasika an'iny fa hetsika maromaro no nentina nanamariana ny herinandro ny paramediko sy ny andro iraisam-pirenena tany amin'ny faritra tamin'ny herinandro iny moa zay efa nitohy tamin'ity herinandro ity ihany koa rahantsika miaraka ny angom-baovao momba izay. Anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny mpampivelona sy ny mpitsabo mpanampy. Zaika ny 700 ny piasa eny anivon'ny tobim-pahasalamana fototra eny ambanivohitra dia izy ireo no misahana azy. Dik izany fa manandanja izy ireo hoy ny filohan'ny sosialin'ny paramediko eto Ambositra Ralay Vaonambinina Mahefasoa. Misy moa ny herinandro natokana ho an'ny paramediko izay nanomboka ny 15 volana May ka hatramin'ny 12 volana May ho avy izao. Nanamarika izany tamin'ny alalan'ny hetsika niraisana ny teto Ambositra anisan'ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny Mpox, eo ihany koa ny didipotra faobe, ny tefika ho an'ny zazavavy ary ny fanomezana raha maimaim-poana teny amin'ny hôpitaly CACRR Ralalaonirina Ambositra. Maimaim-poana avokoa izany. Ny ara-dalana amin'izao herinandro ny paramediko izao moa dia nakalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge malagasy ihany koa ny teto Ambositra. Soatoavina ijoroana izy ireo moa teny hoe miahy ny mahaolona sy fanamaivanana ny fanaitaina ny mpiarabelona. Izao mifankalazana rososina izao moa dia niarahana ny asa tamin'ny fitaleava-paritry ny fahasalamam-bahoaka Amoromania ny fanatanterahana azy. Raha ina ho an'ny mahaolona ino loha hevitra ny hoentina nankalazana ny andron'ny vokivoky mena na ny Croix Rouge maneran-tany ny zoma fa 2 May 2024 lasa teo. Tsy diso anjara tamin'izany hetsika izany teto Maivatanana. Nisy ny hetsika natao toy ny fanadiovana ny hôpitaly SPU Ambodimadiro sy ny fanomezana raha ary ny fanomezana fanampiana ho an'ireo zokiolona izay natao teo amin'ny Kianjabelona Place izay notarian'ny filoha régionaly ny Croix Rouge Maivatanana Ramatoa Badjanina Gabriel. Nitazona amin'izany dia ny fanomezam-boninahitra ireo mpilatsaka tsitsapo sy ny mpiasa rehetra manao asa mahaolona ho fanampiana ireo marefo sy tsaboina. Tonga nanome voninahitra izao hetsika izao moa ireo manam-pahefana isan-tsokajina. Misafito ny foto-kevitra ijoroan'ny Croix Rouge. Nisaotra ny vondrona Europeana izy ireo tamin'ny fanampiana rabola avy amin'ny alalan'ny programa ZTPP eto Maivatanana. Miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny Croix Rouge malagasy amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny mahaolona. Mandray anjara mavitrika ireo mpikamba ny vokivoky mena na ny Croix Rouge amin'ny fidirana an-tsehatra raha misy voina mitranga ho famonjena ny mpiarabelona. Manao fanaintanana ihany koa izy ireo amin'ny fisorohana sy ny tsara tokony atao manoloana ireo valana aretina hina hitera-doza ho an'ny fiarahamonina toy ny nendradrajako amin'izao fotoana izao. Nasehon'izy ireo teto Ambalavao ireo fihetsika tsotra manavitraina raha sendra misy ny haramboina na tratry ny tsy fahatsiarovan-tena tampoka mialohan'ny handehanana amin'ny tobim-pahasalamana raha sendra lavitra toeram-pitsaboana. Nasongadin'ireo mpirotsaka ny tsitrapo mpikambana mandrafitra ny Croix Rouge malagasy ny firaisan-kina ho an'ny mahaolona izay loha hevitry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge tamin'ny taona ity. Teto Ambalavao no ivon'ny fankalazana raha nitato amin'ny faritra Matsiatrambony. Fampanaovana vaksiny fanefitry ny Mpox sy fanomezana raha maimaim-poana no hetsika no karakarain'izy ireo niaraka tamin'ny fari-pedidiam-pahasalamana. Nampirisika azy ireo hatrany ireo manam-pahefana eto an-toerana ny amin'ny finiavana sy ny fahavononana ananan'ny mpikambany Croix Rouge ho fanavotana ny mpiarabelona. Hetsika ara-kultoraly sy ara-panatanjahantena no anisan'ny nanamariana ny fotoana.
avelantsika eo ny mahakasika an'iny fa ho any amin'ny distrikany Manja indray aloha isika amin'izao fotoana izao dia mitohy ny fitetezam-paritra ataony lehiben'ny distrikany Manja ho fijerena ifotony ny fampandehanan-draharaha Mpanjakana Jules Randriambololon'ny aina Régis Ramanandraibe. Eny anivon'ny boriboritany no tena ivangongoany ny asa-mpanjakana. Be noho izany ny olana sedrain'ireo tompon'andraikitra ifotony ka mba ahafahana mizara traikefa sy mandrindra manatsara eny manitsy mihitsy ny lesoka sy ny tsy mety dia nametraka fomba fiasa ny fiadidinan'ny distrika eto Manja fa ho tanterahana eny anivon'ny boriboritany mpanjakana ny fivoriana fanaon'ireo delege mpanjakana isam-bolana. Nisantarana an'izany ny kominina ambanivohitry ny Bearona ny volana Marsa lasa teo ary eto amin'ny kominina ambanivohitry ny Anotsibe indray izao no nandray izany fiaonana izany ny fahatelopolo ny volana Aprily lasa teo. Ny tanjona amin'izay dia voalohany aloha ny mety ho fahafantaran'ny distrika ao anatin'ny fotoana folo satria raha fito ny commune na enina ny commune ambanivohitra dia ao anatin'ny volana zany dia azo antoka fa ho voatetin'ny lehiben'ny distrika io commune enina. Faharoa ny asan'ny lehiben'ny boriboritany dia aty amin'ny commune ny vangona ka ilaina amin'ny fifampizarana asa sy traikefa ao anatin'izay ifampiresahana ny torolanana avy amin'ny lehiben'ny distrika sy ny fomba fanatanterahanyireo lehiben'ny boriboritanyireo ny asany aty Ankianja aty. Fahatelo nafatoka ihany koa tamin'izay supervision sy fanaraha-maso an'izay asa fanoratana anarana biometrika zay ny fivoriana isam-bolana atao ato amin'ny distrikany Manja. Fahaefatra farany dia fanamafisana ny fanentana ny lehiben'ny distrika ny handraisa ny vahoaka antanana ny fandriam-pahalemana dia tsy maintsy aty anivon'ny commune no anatanterahana an'izay. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra mpanjakana reto tamin'ny vahoaka avy ao anatin'ny commune ambanivohitry ny Anotsibe. Fotoana ny hainoan'izy ireo ny olana iainan'ireo vahoaka eny fotony nalalaka ny rehetra naneo sy ny taraina izay marary azy nomena valiny avy hatrany kosa izay rehetra azo nomembaliny nandritra izany fivoriana izany. Nararotana nandritra izany ihany koa ny fanehoana tamin'ny vahoaka ireo lehiben'ny fokontany vaovao narahana fanolorana ny taratasy fanapahana manendry azy ireo ho lehiben'ny fokontany ao anatin'ny commune ambanivohitry ny Anotsibe. Afa mandray anjara amin'ny fanavaozana ny mpikambana mandrafitra ny birao nasionaly ny KMF Knoe sampana rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao totosa ny fifidianana ho an'ny sampana atao Antsiranana Andriatsarafeno Arso Anirina solotenanay any Antsiranana. Tanterana eren'ny Madagasikara ny fanavaozana ireo mpikambana maforona ny bureau nasionaly mitantana ny KMF Knoe ka nanatotosany anjarany ireo mpikambana eto amin'ny sampana KMF Knoe Antsiranana. Tokana ny kandida milatsaka ho filoha nasionaly raha enina kosa ireo nilatsaka ho filoha lefitra izay roa ny toerana tadiavina amin'izany. Roa ihany koa ny kandida nilatsaka amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly. Nanamarika ity vanim-potoana no diavin'ny KMF Knoe ity ihany koa ny fanavaozana ireo sata sy rafitra mifeny KMF Knoe izay manome vahana ny fahaleovantenan'ireo sampana ity fotony. Mifanaraka amin'ny fametrahana fitondram-panjakana ny décentralisation effective izany. Efa notanterahana talohan'izao fanavaozana ny fikambana ny bureau FUB izao mantsy ny fitsapa-kevitra izay nalany ny fanavaozana rafitra eto amin'ny KMF Knoe. Ho tsapa manomboka izao fanavaozana rafitra izao ny fizakantena n'ireo sampana tsirairay mba ahafahana manatratra ny tanjona amin'ny mahampanara-maso mahomby ny fifidianana azy ireo sy ahafahana mamita ny iraka dia ny anatanteran'izy ireo ny fanabeazana ho olo-pirenena vanona. Toezatsika amin'ny pejy ny fanatanjahantena ny vaovao mangataka ny tokony hamerenana tanteraka ny fifidianana eo anivon'ny AZF na ny fikambanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ireo mpiasa-mpanjakana ireo mpikambana ao anatin'ny rafitra ity efa nisy ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy ara-dalàna izay fifidianana izay fanampanazavana. Manoloana ny tsy fitomombana ny fifidianana AZF tamin'ny 6 février izay nikarakaraina tao amin'ny Palais des Sports izay hita fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy satria tsy nazava ny liste électorale, tsy nazava ny comité, tsy nazava ny code électoral
izay nanaovanareo enquête zany ny fividianana président ny AGF iny dia nanao fitarainana izahay ary isaorana ny ministère ny jeunesse et sport izay namaly an'izany ka nanome certificat de non conformité any AGF manentana antsika mpiasam-panjakana mba tsy hiditra amin'ny tsy ara-dalàna fa anaraka ny ara-dalàna. Zavatra angatana dia tsotra hoe amin'ny MGS hoe aleo mba hiverina ny fifidianana madio mangarahara, aleo mba handray anjara ny any amin'ny faritany, any amin'ny faritra tsirairay avy izay misy pikatroka ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana. Zay ny makasika niny fa ho an'ny tao Antsohihy kosa dia novatsiana fitaovana ireo seksiony baolina kitra 7 atany amin'ny faritra Sofia nandritra ny atrikasa nentina namolavolana drafitrasa vaovao hiatrehana ny taom-pilalovana vaovao. Everaldo Ernena. Mba ahafahana mandamina ny taom-pilalovana baolina kitra ho an'ity taona 2024 ity ho an'ny ligiparitra Sofia dia nisy ny atrikasa nentina nandrafetana ny drafitrasa ho fiatrehana izany niarahana tamin'ny filohan'ny ligy ny seksiona rehetra to amin'ny faritra Sofia sy ny filohan'ny sera rehetra. Nanamafy ny filohan'ny ligy ny baolina kitra Sofia fa miankina amin'ny fandraisan'ny rehetra ndraikitra no isana ahafahana mampiroborobo ity taranja ity. Dia fandaminana ny compétition zay ho avy zay handeha atoato zany no natongavanay nanao zao assemblée générale zao. Io koa moa zany jeritodika ny lasa ary ibanjona an'le ho avy koa zany zahay ho fampandrosoana ny baolina kitra atao faritra Sofia. Ny baolina kitra dia miankina amintsika club, miankina amintsika section, miankina amintsika ligue no mampandroso azy raha ty amin'ny faritra zao no kapitenina. Fa indraindray manko zany ny tena zava-misy misy fampiandriana fagnilikilika andraikitra. Fa raha ny tena marina raha samy mandray ny andraiky ny club, ny section, ny ligue dia mandroso ny baolina kitra. Saora moa Janahary tamin'ity saison ty fa tatarina PFL ny clinique zanatany Bialana. Izany hoe misy stratégie nataonay nahatonga izay zavatra zay ary angatana ny section rehetra mba hagnaraka zay koa dia mba iroborobo ny baolina kitra rehetrarehetra manerana district 7. Teto ihany koa no nizarana ireo fitaovana isaky ny seksiona ho fanohizana hatrany ny fanatsarana efanesy toy ny fanolorana ny baolina kitra sy ny ratotsatoby ary ny maro hafa. Naomby ny fanentanana momba ny fisoratanarana biometrika manerana ny anosy ranotombana izay nataon'ireo mpikarakara dia kendrena ny faranana izay fisoratanarana biometrika izay amin'ny volana Jona ho avy izao fa hatreto aloha dia mbola mitohy ny hetsika manerana ny nosy. Ndahoaratsika. Mirosy ny fisoratanarana biometrika ho an'ny district Ambohimasoa efa miparitaka manana commune 20 mandrafitra ny district ireo tompona andraikitra manateraka izany atana ireo délégué mpanjakana, ny chef fokotany, ny komité loharano sy ireo ratsavangaika isaky ny fokotany. Hatreto dia hita mavitrika ireo olom-pirenena amin'ny fisoratanarana saingy mafisina trany ny fanentanana ny olom-pirenena harisika. Tao amin'ireny votry ny district ny santatra izany ireo tompona raiky mpanjakana isan'ny sokajiny tary lehibe ny district sy Ramatoa sy loam-bahoaka ho vidy taty an-toerana. Ny mafisina Ramatoa lehibe ny district fa programme mpanjakana ny fisoratanarana biometrika tanjona ny hireketana anaty angon-drakitra ny olom-pirenena tsirairay madio, mangarahara, azo antoka, zatokana, miavaka amin'ny hafa, manamora ihany koa amin'ny fikirakarana ny antotan-taratasy rehetra. Hitohy moa zao hetsika zao ary tanjany hisitrahan'ny olom-pirenena tsirairay ato amin'ny district. Tsara fanomboana hatrany am-boalohany ny nanatanterahana ny fisoratana anarana biometrika taty amin'ny distriktany Betroka. Fantatra izany noho ny fahitana ireo mponina aty an-toerana manokana fotoana hilaharana ahafahany ho tafiditra ao anatin'ny firaketana antsoratra biometrika ity. Ankoatr'izay dia isan'ny hahazo tombony amin'ity fisoratana anarana biometrika ity ihany koa ireo olom-pirenena tsy mbola nanana kopy izay hamoraina amin'ny alalan'ny fidirana ao anatin'ny firaketana antsoratra biometrika ny ahafahany mahazo izany. Nahatonga solotena taty amin'ny distriktany Betroka nijery ny olana sehitrainy ireo tompon'andraikitra manatanteraka ny tetikasa firaketana antsoratra biometrika ity ety Kianja ny departemanta ny ministera voakasiky ny tetikasa mivantana nitondra vahaolana hamahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Ankoatry ny famalina ihany koa ny ayan'ireo mponina mikasika ny tetikasa. Betsaka ireo olona izay mbola tsy mahafantatra na tsy mahalala ilay atao hoe fisoratana anarana biometrika raha ny eto Androy. Eo ihany koa ireo manelitsaha fa misy zavatra hafa na tetika hafa
izay kasaina hatao indrindra fa ny fijerena ny maso ny olona iray. Manoloana izany dia tonga aty ifotony ireo solon-tena avy amin'ny ministerany ady-tany nanamafy ny fanentanana ho an'ireo sefo-kontany sy ny lehibe ny boriborin-tany ny société civile amin'ny fanentanana ny vahoaka mba hisoratra anarana biometrika ary koa nampahafantatra ny vokatsoa amin'ny fanaovana izany enrôlement biometrika izany. Samy nametraka fitarainana ireo sefo-kontany sy ny lehibe ny boriborin-tany amin'ny olana sedrainy sy ny tsy fahazahoana ny tambikarama tokony hositrahiny izy ireo. Mitoy ny fisoratana anarana biometrika aty Moronmany. Kanisy ny fanaraha-maso sy fampitombona fahalalana ho an'ny tompon'andraikitra sy ny mpitarika aty an-toerana. Mba tsy hijanona eto amin'ny kominina Ambohivohitra Ambositra ihany izao hetsika izao, fa tokony hipaka any fotony. Azava-dehibe ho an'olom-pirenena ity fisoratana anarana biometrika ity. Mavitrika ny olona misoratra anarana raha ty amin'ny faritra Moronmany manokana. Ka efa mahatratra 740 nefa voasoratra anarana aty amin'ny faritra. 774 sy iray aligny ireo voarakitra amin'ny fisoratana anarana biometrika taty amin'ny distrikany Andapa tao agnatin'ny 14 andro voalohany. Ny aona tamin'ireo ray aman-dreny toteny an-tanàna, ireo lehibe ny isam-pandraraha mianky tsy mianky ny fanjakana, ireo lehibe ny boriboritany, ireo be ny tanàna, ireo chefokotany, iraky ny ministerany ady-tany sy ny finjara-pahefana, ary ny iraky ny ministerany postra sy ny fandraisan-davitra, ary ny haitao arakajy mirindra nagnamafy ny serasera mahakasika ity fisoratanarana biometrika ity. Mavitrika ny ety Andapa eo amin'ny fisoratanarana biometrika ity. Filarambe hatrany no hita saika isaky ny ivontoerana fanoratana anarana biometrika magnerana ny distrika. Efa roa herinandro teo izay no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana biometrika taty amin'ny distrika ny Anjalova. Ny ankapobeny dia azo lazaina fa dia mavitrika ny vahoaka aty an-toerana amin'ny fisoratana anarana. Manao an'izay moa dia tonga aty an-toerana ihany koa manao ny fampahafantarana sy fanentanana ny vahoaka hisoratra anarana ny prodizia avy any Antananarivo. Mitety ireo distrika atao anatin'ny faritsy Melaky moa izy reto mitondra fanentanana ny vahoaka havitrika amin'ny fisoratana anarana biometrika izay. Klasy topoko vavitapitra ny oran'ny fampalalambavao izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalambavao mandeha fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.